Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 3 septambra 2022 amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy voalohan'ny volana oktobra 2022 amin'ny 9 maraina. Na tsy misy azona filazana fampitandremana mahakasika ny avon'ny alin-drano dia entanina hatrany isika mpampiasa ranomasina mba ho mailo hatrany. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Kapitambra hatrany Kapesta, anorana malefaka manakaiky ny Kapesta ny tapany maraina, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 8 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, hahatratra 4 kilometatra isan'ora ny manakaiky ny Kapitambra, Anonjabe ny ranomasina, avy onjy 1,7 hatramin'ny 2,10 metatra isan'ny rano avy atsimo Atsinanana. Kapesta hatrany Manoro, anorana miatoato ny tapany avaratra, ho avy Atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7,10 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 kilometatra isan'ora izany indraindray. Anonjabe ny ranomasina, avy onjy 1,4 hatramin'ny 1,7 metatra. Manoratra ny Taolagnaro, andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalikan'ny masoandro, ho avy avaratra na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray ny any atsimon'ny Vangaindrano ary 5 kilometatra isan'ora ny manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe ny ranomasina, avy onjy 1,4 hatramin'ny 2,10 metatra. Taolagnaro hatrany Ankapobeny Maria, ibalikan'ny masoandro, ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, avy onjy 2 hatramin'ny 2,10 metatra isan'ny rano madinika avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka Andrefana, Kapobeny Maria hatrany Ankapobeny omena ny andro, ho avy atsimo amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, adiny mpanonjy na anonjan'ny ranomasina, avy onjy 1 hatramin'ny 2 metatra. Kapobeny hatrany Ankapobeny André, andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalikan'ny masoandro, ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 7,10 kilometatra isan'ora, ho avy Andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 7,10 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 kilometatra isan'ora izany indraindray, adiny mpanonja ny ranomasina, avy onjy latsaky ny 2 metatra. Kapobeny André hatrany Analalava, andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalikan'ny masoandro, ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 17 kilometatra isan'ora eo anelanelany Mahajanga sy Analalava, ho avy Andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 7,10 kilometatra isan'ora, ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina, avy onjy latsaky ny 4,7 metatra. Analalava hatrany Kapitambra, andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalikan'ny masoandro, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora, iovaova kosa ny any ankafa ka ho 7 hatramin'ny 7,10 kilometatra isan'ora, ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina, avy onjy latsaky ny 2 metatra, Anonjabe ny amin'ny tendrony avaratra.